mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity iarina dia hitondra vokatsoa amin'ny fiainantsika manjakariva fandraisana ny ten'Andriamanitra. Mialohan'izay nefa dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Saotra ihany koa izay manome zavatsoa ho anay ary indrindra ny tsy fialanao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mangataka ny fanainao masina izay mba hiaso anilanay manjakariva amin'izay rehetra taona ka saina dia oka voninahitry ny anaranao rery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao ny fitoerana masina sy ny lalàna. Ny andro fanavotana dia andro fitsarana. Nodidina ny Israely rehetra indray anjara amin'izany hetsika izany amin'ny alalan'ny fibebahana, ny fitadiavana fanahy ary koa ny fifadiana ny asa rehetra. Amin'io andro ihany ny mpisorona be no hiditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra mba hanao fanavotana noho ny ota. Tao amin'ny efitra anatiny indrindra amin'ny fitoerana masina no nisy ny fiaran'ny fanekena. Tao anatin'ilay fiara no nisy ny didy folomen'Andriamanitra nosoratana teo amin'ny takela-bato. Antsoina hoe rakotra fanaovam-panavotana, ny rakotra volamenan'ny fiara izay namafazana raha mba hanadiovana ny fitoerana masina amin'ny ota. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia niseho tamin'ny voninahitra teo amin'ny rakotra famindram-po. Ny sorona rehetra natolotra dia naneho ihany koa ny famindram-pon'Andriamanitra tamin'ny olombelona mpanota, kanefa ny andro fanavotana dia mampiseho fa ny ota dia tsaroana mandra-pahatonga ny andro fitsarana, ary tena azo esorina tokoa izany raha tsy amin'ny alalan'ny finoana ny rano Kristy mba hanadiovana an'izany avy amin'ny ota. Eo anatrehan'Andriamanitra dia mitambatra tsara ny famindram-po sy ny rariny. Rehefa nijery ny toerana masina ny an-danitra ny apôstôly Jaona dia nahita ny tempolin'Andriamanitra hozy izy nisokatra ary naharihary ny fiara misy ny fanekeny. Nanampy an'izao fanamarian'izao ny ilay boky izay misy ny fifanandrianana lehibe manao hoe ao anatin'ny fitoerana masina any an-danitra dia voarakitra masina ny lalàn'Andriamanitra. Ny lalàna izay nolazain'Andriamanitra mihitsy teo avoan'ny kotrokorana tao Sinay ary nosoratana tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny vato fisaka vato. Ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra no ilay tany am-boalohany lehibe izay ny didy nosoratana teo amin'ny vato fisaka sy nosoratan'i Mosesy tamin'ny Pentateuka dia dika tsy misy diso. Ireo izay tonga tamin'ny fahatakarana ny teboka manan-danjo io dia voatarika ahita ny toetra masina sy ny tsy miova amin'ny lalàn'Andriamanitra. Raha fitiantsika ny lesona an'io dia izao no tsarovy. Rehefa nandiniky ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fitoerana masina, ireo mpino advantista voalohany dia nahatsapa ihany koa ny mahazava-dehibe ny lalàn'Andriamanitra sy ny sabata ao am-pony lalàn'Andriamanitra. Ny hevitra izy ireo fa raha asehony tsara amin'ny fiaran'ny fanekena amin'ny fitoerana masina any an-danitra lalàn'Andriamanitra dia azo antoka fa tsy ho nesorina dia eo amin'ny hazo fijaliana izany, fa mitoetra mandrakariva tahaka ny toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amintsika, ary tsy maintsy ho tanteraka ihany koa ny zavatra rehetra voalaza ao amin'izany mba hatanteraka izay rehetra voalazan'Andriamanitra momba ny ho avy sy indrindra hatanteraka ny famonjenantsika hatramin'ny farany. Amen. Vavaka isika. Ianay tsara indrisan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'izany teninao izany, misaotra anao ihany koa izay mampafantatra anay mandrakariva ny fahamarinana avy aminao, ny zavatra misy izay ataonao eny amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra sy ny
zavatra niseho teto aminay ary manambara ny fahamarinanao aminay ianao. Ampio izahay mba ahatakatra ny tianao ambara ary tianay indrindra hiasan'ny fanainao masina ao am-ponay ka ahatonga anay toetra mandrakariva ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.